Ivavaka isika isotra an'Andriamanitra. Anjiv'Andriamanitra raha io. Atotrainao indray ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Misotranao raha io noho ny fitantananao ny fiainanay indray nandritra ny herinandro iny. Natratraranay ity sabata ity. Nitahinao ny isa-tokantrano tsiraray avy. Nambininao, narovanao tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Ka dia tonga eto amin'ity toerana, eto Carion ity indray izay. Nitondra fanatitra araka ny baikonao, mba tsy iseho foana natrehanao tsy mitondra fanatitra. Ary nitondra koa ny fanoloran-tenanay ho anao satria tsy ny vola aman-karena ihany no atolotra eo anao tompo, fa ny tenanay mihitsy no takianao ho atolotra fanatitra velona ho anao. Raisoary zany fanatitra izany mba ho andrakasitrahana ny amin'ny seza fiandriananao, ka tsy verina aminao foana ny teninao raha tsy natateraka izay nampandehananao azy. Ka isokafa ny varavaran'ny lanitra andritranao fitahina fenao mpiampo nivoakanao tsiraray avy. Ho asianao teny mafy ny valala, ka tsy hanimba ny fidiram-bolanay ny asa mandrarahanay, fa dia avanom-bo zay ataonay rehetra, ary na dia tsy mananasa aza dia omenao fitahina satria vaoaka mahatoky eo anatrehanao. Tao ary nivoakanao zay tsy mananaka tolotra tompo, mba ho ambininao ka omenao mba tsy latsain'ny fahavalo sy ny fianakaviana sy ny namana sy ny mpiaramonina rehetra, ka anao hoe aiza zay Andriamanitra anareo hoe nahoana izy ny tsy mitaha, nahoana izy ny tsy miaro, fa navelany amin'izao toerana izao anareo, fa mba ho tahinao ny vaokanao ka dia hitondra am-pifaliana isa-tsabata ary idera ny anaranao sy ankalaza ny anaranao. Dia mity any anary Jehovah amin'ny alalan'ny vaky tenin'ny soratra masina zay novakiana tao, fa miandro ny mpanomponao amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy. Maty ny levona nitsangana, mipetraka ao kavanany ray, mifona ao anay no anonona sy angatana izany vavaka zany, ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Avy tia Carion indray no mivoaka ny afatra mandeha manerana Madagasikara sy eran'izao tontolo izao. Koa dia fifaliana ho any miarabantsika paroasy sy ny fiangonana eto Carion, nanomana sy ny karakara ity fotoam-pivavahana androany ity, mba hiarahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra satria dia nahazo zava-maneno vaovao ny fiangonana Carion, ary izany no anton'ny fotoana androany mba hitokanana izany zava-maneno izany, satria dia ambara tonga eo amin'ny fampandrosoana ny asan'ny fiangonana tokoa ny fahazahoana zava-maneno izany. Mandeha ny mividy tany dia manangana fiangonana dia asiana zava-maneno fanamafisam-peo mba ahatsaratsara kokoa ny fideranan'Andriamanitra, satria Jehovah mihitsy no nilaza hoe midera Jehovah amin'ny zava-maneno tendrena, amin'ny kipantsina maneno, amin'ny hira sy ny dia. Dia mandringa ihany ny fiangonana izany raha ohatra ka tsy mba manana zava-maneno. Dia nanao ezaka ny fiangonana teto Carion niaraka tamin'ny foibe izay nanome fanampiana azy ireo, dia ho tokanana androany izany, ka dia omentsika voninahitra ilay Andriamanitra mahery. Dia arabantsika manokana koa ny fiangonana rehetra manerana Madagasikara izay manaraka ny toriteny isan'ny sabata, larobia, lakamisy, zoma, talata, latsinainy, lahady izay andehanany izany any amin'ny toerana tsiraray avy amin'ny radio na zay noho ny tokantrano tsiraray avy. Arabaina koa tsika atao tokantrano manaraka ny toriteny isaky ny sabata riva, lahady maraina, atoandro, larobia sy ny zoma. Fa tsy adiny koa ny miarahaba-ndreo voakan'Andriamanitra tia ampitan-dranomasina tia izay manaraka tsy tapaka koa ny radiontsika, sady miaino ny afatra isaky ny sabata, satria tsy mba manana tombotsoa izy ireny mba mahita any pastera isa-tsabata takatsika izao, kanefa ny dia maheno ny feo ihany izy, na izany aza mandre ny afatra tsy ohatra ny taloha hoe tsy mba maheno toriteny mihitsy mandritry ny taona firy, fa dia zay mpitory ao tanàna eo ihany ny eno. Fa ankehitriny noho ny teknôlôjia sy ny fandrosoana dia mba afaka mandray izany afatra izany. Nisy afatra izay niresahana tamintsika raha ilay Ezekela toko faharoa io, dia ny lohateny eo dia hoe ny antsona ny Ezekela ho mpaminany, zay ny lohateny. Dia andao aloha ho faritantsika kely, izy moa ny atao hoe mpaminany. Raha tamin'ny andron'ny Abrahama marina tonga tamin'ny andron'ny Davida sy ireo mpaminany tsiraray avy ireo,
dia misy karazany tahaka izao ny fizotriny atao hoe mpaminany manapatonga teo amin'ny Kristy manapatonga ny andro misy antsika izao. Tamin'ny andro taloha ny atao hoe mpaminany a dia Jehova no miteny amin'ilay olona mivantana dia amin'ny hoe ndana lazao, zany hoe mpitondra afatra, mpitondra teny avy amin'ny Jehova, zay no atao hoe mpaminany. Dia misy olona natokana ho mpaminany tamin'ny andron'ny Davida zao sy ry Saoly nahitana an'izany hoe rehefa nilatsahany fanahin'i Jehova ilay olona dia lasa mpaminany. Dia misy ny tsekolony mpaminany, dia reny mpaminany reny a dia milaza ny zavatra ho avy, izay no atao hoe mampaminany azy tamin'izany. Fa rehefa nitoy io a dia nitatra ny hevitra io mpaminany io. Rehefa ny olona anankiray milaza hoe Jehova niteny tamiko, rehefa ny olona anankiray milaza hoe zao no lazain'i Jehova, rehefa ny olona anankiray milaza hoe zany nanofo nahita fahitana, rehefa ny olona anankiray milaza hoe zao no lazain'ny fanahy tamiko, dia efa kilasy ninona koa zany zay olona zay, dia kilasy ny mpaminany koa zay olona izay. Dia rehefa ny olona anankiray zany mitondra afatra, mitory ny tenin'Andriamanitra, sary milazain'i Kristy hoe andana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, dia izay mino dia ataovy batisa. Andana mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino dia ataovy batisa. Fa izao famantarana zao no anaraka izay mino sy atao batisa. Dia indro momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Dia rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra koa zany ny olona anankiray, dia azo kilasiana hoe ho inona koa izy zany? Mpaminany. Na olona tsotra izy zany, na hoe missionnaire izy, na pasteur, na evangeliste izy, na episy copo, na episy na ino misy ty, na presbytera, na bisopy, na ina koelety, na milaza izy hoe koenina, kodimy, kofito, tsy maninona. Rehefa mitondra afatra izy zany, dia inona izy zany zay? Dia mpaminany izy zany lazana azy. Fa io mpaminany io dia mizara roa koa amin'ny Baiboly. Misy ny atao hoe mpaminany Jehova, fa misy ny atao hoe mpaminany inona koa? Mpaminany sandoka. Misy koa ireo anankiroa ireo zany. Ka itsika zany raha fa milaza hoe za nahita fahitana, za nahazo teny tamin'i Jehova, zao no lazain'i Jehova tamiko, dia mpaminany ianao zany zay. Dia eto Ezekela zany natsoiny Ezekela ho inona? Ho mpaminany. Dia zao ny zavatra nyresahany. Raha vakitsika io perikopantsika io, dia vakiko fotsiny eo dia ho azavaintsika rehefa avy eo. Aroa izy tamiko, zanak'olona mitsangana fiteny aminao aho, ary nisy fanahy tonga tato anatiko raha niteny tamiko izy ka nampitsangana ary reko izay niteny tamiko. Aroa izy tamiko, zanak'olona, maniraka anao ho any amin'ny zanak'Israely aho, eny ho any amin'ny jentilisam-piodina izay efa niodina tamiko, izy sy ny razany dia samy efa nanota tamiko avokoa mandraka androany. Ny mission zany dia hoe maniraka ny Ezekela ho any amin'ny zanak'Israely vahoakanisa zany, vahoakan'Andriamanitra. Fa ny faharoa ho any amin'ny jentilisam-piodina, tsy nijanona tao amin'ny zanak'Andriamanitra ihany zany izy ity, fa tonga tany amin'ny jentilisa. Ho any amin'ny zanaka andininy fahefatra, mahafiandrina sy madimpo no anyrahako anao, ary ianao aminy hoe izao no lazain'ny Jehova Tompo. Zay zany mampaminany ianao milaza hoe zay no lazain'ny Jehova Tompo, Jehova niteny taminao. Ary na eno izy na tsy eno fa taranaka maditra dia ho fatany fa efa nisy mpaminany teo aminy. Ary ianao ry zanak'olona aza matahotra ary aza matahotra ny teniny, na dia voakasika any amin'ny amiana sy ny tsilo azy ianao, na dia eo amin'ny maiko aza no hipetrahanao, eny aza matahotra ny fiteniny, aza mivadi-po noho ny tareny, fa taranaka maditra izy, fa ho lazainao aminy ihany ny teniko, na iaino izy na tsy iaino, fa tena maditra. Fa ianao kosa ry zanak'olona miaino izay lazaiko aminao, aza maditra tahaka izany taranaka maditra zany ianao, sokafo ny vavanao ka andro zay afako anao. Ary hitako fa indro nisy tanana na indrotra tamiko
ary nisorona taratasy teny amiko dia novelariko teo anatrehako izany ary nisoratra teo anatiny sy teo voany ary fitomaniana sy fidradradradrana sy loza no voasoratra teo. Zay ny baiko nomena ny Ezekela andehana lazao amin'ny Israely sy ny jentilisa ny atao hoe zanak'Israely dia mivavaka amin'ny andro iny sabata mihinana kisoa sa tsy mihinana, tsy mihinana kisoa, mihinana biby maloto sa tsy mihinana. Ny zanak'Israely dia tsy mihinana alika ohatran'ny sinoa. Ny zanak'Israely dia tsy mihinana voalavo takan'ny sinoa. Ny zanak'Israely dia tsy mihinana bitro takan'ny sinoa. Ny zanak'Israely dia tsy mihinana voalavo manidina. Ino moa ny anaran'ilay voalavo manidina ry? Ramanavy sa fani? Zay ilazana anazy. Tsy mihinana, ny zanak'Israely dia tsy mihinana kakana sy kadradraka ohatran'ny sinoa. Ny zanak'Israely dia tsy mihinana inona koa zany? Sokona, trandraka, saka, scorpion, olitra, voay, gisa, gana ohatran'ny sinoa. Fa amin'ny sinoa dia madio avokoa ninona zavatra rehetra efa tsy ambany lalàna fa ambaniny azo hoanina daholo izy ny obolana sinoa ny manatongotra efatra afa-tsy ny latabatra ihany. Azo hoanina daholo koa izay vorona manidina rehetrarehetra any afa-tsy ny helikoptera sy ny avion. Fa azo hoanina daholo koa izay mandeha any ambony rano eny sy misitrika any anaty rano any afa-tsy ny sambo sy ny sous-marin. Ny sinoa zany dia azo hoanina daholo hatrany amin'ny olona maty ary dia ataony zareo inona hoanina. Fa ny zanak'Israely ve mahazo mihinana zany sa tsy mahazo? Fandana ozy izy teneno zanak'Israely izay tsy mihinana an'ireo sady mivavaka amin'ny andro inona sabata. Fa teneny koa reo sinoa sy izay olombelona rehetrarehetra jentilisa koa izay mihinana zany rehetrarehetra zany sady tsy mivavaka amin'ny andro sabata teneny koa na ieno anao izy na tsy ieno anao. Ka inona ary io zavatra asaina farana sy asaina tenenina io? Inona io? Dia hoe nisy taratasy tao dia nisy soratra voasoratra tao fa lozany tao. Fa ndao itsika hijery apahany amin'ny zavatra asaina tenenina io hoe inona io na ieno izy na tsy iaino. Fa taranaka maditra sy matopo. Ndao ary tsika andray avatra kely atao amin'ny Jaona toko voalohany. Fakitsika ny andininy 7 ka hatramin'ny 20. Nanambarany Jaona mpanao batisa ny Jesosy. Jaona toko voalohany manomboka andininy 7. Ary zao nambarany Jaona nambarany Jaona. Ary zao no nambarany Jaona raha ny jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema akany aminy mba anontany azy hoe iza moa ianao? Ary nilaza marina izy ka tsy nanda fa hoy ny filazany tsy izaho no Kristy. Ozy izy zareo any amin'ny faritra tsinanana tsy mindra efa mamaky an'io. Ary zao no nambarany Jaona raha ny jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema akany aminy mba hanontany azy hoe iza moa ianao? Ary nilaza marina izy ka tsy nanda fa hoy ny filazany tsy izaho no Kristy. Jaona zany dia nilaza mihitsy Jaona mpanao batisa fa tsy izaho no Kristy. Dia nanao toriteny Jesosy taty aoriana satria Kristy io no lazainy Jaona nanontaniany olona ianao ve le izy. Dia nanao toriteny Jesosy taty aoriana alohan'ny hanamborana azy. Matio toko 4:20. Matio toko 4:20 ny andininy 4 sy 5. Dia toizitsika ny andininy 3:20 ka hatramin'ny 4:20. 7:20. Matio toko 4:20 ny andininy 4 sy ny 5. Nanambarany Jesosy ny anaravanany Jerosalema sy ny aviany indray ny lohateny. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Andininy 4 Jesosy namalaka nanao taminy hoe mitandrema fandrao izy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako ho hanao hoe zaho no Kristy ka maro no voafitany. Maro ny ilaza amin'ny anarany hoe izaho no iza
zaho no Kristy de firy no voavita ka maro mahay tsara an'io ny apokalypsy rehefa nanontaniany Jaona ianao ve ny Kristy teo anao izy Jaona mpanao batisa tsy zaho no Kristy de be be zany ny olona milaza foana moa mba tonga anao Kristy ka hoy ny soratra masina hoe tsy zaho ntsony no velona fa Kristy ny velona atao anatiko zay no mahatonga anao hoe zaho no Kristy de misy samy laza mihitsy hoe zaho no Mesia na ino ny olona na tsy ino fa zaho no Mesia fa i Jaona mpanao batisa rehefa nanontaniana ianao ve no Kristy de ao anao izy tsy izy fa nilaza nefa Jesosy isy olona ilaza mihitsy fa tandremy so misy mitaka anareo be da be mihitsy nilaza hoe zaho no tam'zany satria Jesosy mpaminany milaza ny zavatra ho avy de ngamba tsy eto Madagasikara ihany tsika ny maheno olona milaza fa izaho no Kristy efa be da be ny teneny zany hoe izaho no Kristy mahasaha mihitsy ny olona na amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny gazety na mandeha eny an-dalana misy eran-tany teto amintsika efa nisy koa zany sa mbola tsy nisy efa nisy koa zany teto amintsika fa ny zavatra nytenen'ny Kristy de hoe tandremy sao voa fitaka ianareo fa maro ny olona ho fitahany zany de ozy Jehovah tamin'ny Ezekely mpaminany na ieno izy na tsy eno andana lazao am'ireo firenena Israely zany sy amin'ny gentilisa andininy faha 3 Matthieu 24:23 kora misy manao aminareo indro aty Kristy na indro ary aza maninona aza mino anareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana kanefa famantarana lehibe sy fagagana raha azo atao na ny olom-bofity aza dia hofitahany indro volazako aminareo raha teo izany ary amin'izany raha misy manao aminareo indro any anefitra izy aza makany anareo indro amin'ny efitrano izy aza maninona ozy izy aza mino anareo fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hitatrany andrevana dia ho tahaka izany ny fiaviany zanakolona elatra avy any antsinanana ka hatraiza hatrany andrevana dia ho tahaka izany ny fiavian'iza ozy izy fa raha ho avy ny zanakolona amin'ny atoandro sa amin'ny alina ozy izy ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny zanakolona amin'ny alina amin'iny misy elatra avy any antsinanana hatrany andrevana nefa lolona amin'ny andro atoandro be milaza hoe efa tonga za Kristy ka izy le elatra avy any antsinanana ka hatrany andrevana izy da reo pakasary mitselatselatra reo zany ke manao flasy reo le elatra avy any antsinanana ka hatrany andrevana de raha misy milaza hoe indro aty izy na indro ary na indro amin'ny efitrano izy na indro any anefitra de aza maninona an'izany ozy izy aza mino an'izany anareo na Israely na gentilisa aza mety ho fitahany izany de toizatsika ngely pirekopatsika andaotsika akary amin'le Timoty faharoa teo ka any amin'le Timoty faharoa tsika hijerevantsika hoe izy natao hoe mpaminany inona ny iraka nampanaovina amin'ny mpaminany de efa nahazavaintsika teo hoe raha vao milaza tenin'Andriamanitra ianao de efa mpaminany ianao zay milaza mahita fahitana mahita nofo ianao milaza zavatra ho avy de efa mpaminany ianao zay ny mahatoerany mampaminany ianao zao ny lazain'i Jehovah tamiko de efa miteny ianao zany zay Timoty faharoa toko faharoa ny mety ataon'ny Timoty noho ny fisian'ny mpampianatra sandoka azo lazaina hoe mpaminany iny mpampianatra sandoka koa zany mpaminany sandoka fa mampianatra sandoka zao ny fomba fiasan'izy io zany zavatra zany no ampatserovina ny olona ka anaro mafy eo anatren'ny tompo izy mba tsy hiady teny satria tsy mahasoa akoriny zany fa mamadika ny mpiainy anaro mafy eo anatren'ny tompo izy mba tsy hiady teny satria tsy mahasoa akoriny zany fa mamadika ny mpiaino miady inona ozy izy miady teny mekora faran'izay akaikitsika ao amin'ny Daniela toko 7:7 ampitsatra ny fanatra latsadra izy hatramin'ny atsasaky ninona herinandro le ikely io dia ady teny edivana atevitra Jesosy io tsy Jesosy io Romanina io tsy Jesosy io de miady teny amin'le ikely nefa hoe ampitsatra ny fanatra latsadra izy voateny anatin'io ikely io na ny Romanina zay nanombo an'i Jesosy tamin'inona
ny azo fijaliana na ny jiosy izay sy ny hebreo sy ny fivavahana jodaisma zay namono an Jesosy tao amin'inona tao amin'ny azo fijaliana izy daholo ange zany nanatanteraka amin'ny faminaniana mpitsatra ny fanatra latsa-dra izany na i Kristy zay nanaiky hombona amin'inona amin'ny azo fijaliana satria azon Jesosy tao ve nandany io azo fijaliana io hoe tena zarangatsy oa fa zay fanarahany any fanarahany azony natao sa tsy azony natao ane zany raha ndahan zany izy fa sainginy izy tsy afaka anohitra ny tenin'ny Jehova zay efa minanina nambara sy efa nekeny fa tsy maintsy ho avy izy amojo tontolo zao matateraka an'izay dia nekeny fa raha tsy nanaiky teo Jesosy dia tsy tanteraka ny faminaniana raha tsy namoaka didy sy lalàna koa ny romanina dia manasa tanana amin'io fa afaka am'rahany olona io matsy amin'ny fivavahana jodaisma afaka am'rahany io dia oana izy ny fivavahana jodaisma tamin'izay alao aminay sy ny taranakay ny rano alao aminay sy ny taranakay ny rano ozy izy ikely daholo zany rehetrarehetra zany fa ataonao ibe zany dia jiosy ve dia atao ibe romanina ve dia atao ibe dia miady teny amin'ny ohatran'izany sasany miady teny amin'ny sabary Jehova sabary Jehova ny dina teniny ny sasany zany sabatra zany ange mamono hoe ka raha vonao sabary Jehova nareo dia aringany Jehova amin'io sabatra io ianareo nefa ny sabary Jehova raha amin'ny apokalipsy roa inona sabatra roa lela zany hoe misy heviny firy zany le sabatra roa misy heviny roa nge le sabatra ny ray sabatra mateny n'Andriamanitra azy ny ray sabatra tena entina andringanana dia eo amin'ny délivrance ho amin'ny rehefa androana devoly reny izy any tsy mahazaka an'izany sabary Jehova zany devoly Lucifera na tromby izy na Belzebub tena tsy zakany mihitsy hoe sabary Jehova aza retina dia aminay ty zany fa tsy mila zany zay fa tsy zakany sofinay zany fa repaka amin'izany zay zay tsy tahiaino amin'izany dia tapena ny sofiny voanaovana hoe sabary Jehova sy pastera Moyol dia hoe manindrahindra ny pastera Moyol ka azo ataoko nge zany sabary Jehova sy Ralazan satria Ralazan mitondra ny teniny izy teniny Jehova ka iza no misandratra le mpitondra ny teny ve no misandratra sa Jehova tompon'ny sabatra iza no voahindrahindra amin'izany Jehova tompon'ny teny sa le olona mpitondra ny sabatra raha sabary Jehova sy Gideona dia iza no hindrahindraina amin'izany izy Gideona ve nindrahindraina amin'izany sa Jehova dia le mpiady teny avadiny ohatr' izay le zavatra fa tsy zakany tena tsy mahazaka za dia mahita mihitsy eo fohy be eo nare mandeha amin'ny faritany reny anareo zany tsy ala aloha nareo asiana amin'ny sabary Jehova io rehefa tsy ala ary zany fa tonga dia mipatitaka mihitsy devoly satria fatany tsara fa io sabatra io maranitra roa lela dia zany teny zany miady teny amin'ny zavatra kely ohatran'izany ny sasany dia miady teny amin'ny hoe raha tsy tononona amin'ny teny hebreo koa fa ny teny hebreo ihany no azolo famonjena fa raha vao tsy amin'io dia efa tsy izy nenareo fa zany Andriamanitra zany andrina maty ny vavahanareo zany Jesosy zany soavaly hono ny Jesosy doy dia miteniteny fahatany le olona za aloha dia manavatra antsika kristianina mitandrema satria ho an'ny Israely sy aniza ty afary ty gentlis ka na kristianina mivavaka sabotsy anao na mivavaka lady anao na mihinana kisoa anao tsy mihinana kisoa tandremo zany ady teny amin'ny zavatra madinidinika oatra zany izao ny ilazany azy raha toy izantsika io ao amin'ny 9:20 ao izay nanita amin'ny marina ka milaza fa efa lasa sady ny fitsanganana maty dia mamadika ny finoany sasany nania tamin'ny marina ka nilaza fa efa lasa sady ny fitsanganana maty dia mamadika ny finoany sasany tamin'izany fitsanganana maty ny ady hevitra tamin'izany ny fariseo sy ny saduceo hoe misy fitsanganana maty tsisy fitsanganana maty dia misy ny zazany hoe zavatra efa lasa tany aloha le fitsanganana maty io fa tsy amin'ny androntsika teoriana tsony fa teoriana tsisy fitsanganana maty zany tsony fa tonga dia rehefa maty ianao dia gli vita ny anjaranao tsisy ninona azonao atao tsony ataovy zay dananao sy ty ambony tany fa tsy zany fiainana mandrakizay zany dia mamadika ny finoan'ny olona ozy izy mamadika ny sasany
dia toy izany ilay izy a amin'ny 7:20 Timoty 2 ihany tsika toko 2:9 kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izany tombokase izao ny tompo mahalala ny azy. Inona zany le fanorenana mafy nataon'Andriamanitra miorina tsara io? Iza io? Miorina ambony vato inona tsika io izy? Vatolampy dia izy vatolampy io dia Kristy io. Miorina tsara io fanorenana io a. Dia nilaza hoe ny tompo mahalala ny azy. Aoka ny olona rehetra zay manona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Ny tompo mahalala ny inona izy? Ny azy. Io lazain'ny Jaune hoe tsy izaho io Kristy io a, tsy mendrika many fikapany io ary azy a. Fizy efa talohako ary mbola izy no avy aorinako. Fa tsy izaho io fa zao io Jesosy tompo mahalala ny azy. Ahoana ny fomba nilazany azy ary? Jaune 10. Ao amin'ny Jaune 10 tsika ny tompo mahalala ny azy. Zany hoe Jesosy zany mahalala ny ondrony sa tsy zany? Jaune 10 oraisitsika. Jaune 10 vakitsika manomboka amin'ny 4:20. Ny lohateny eo ny teny nataon'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravona no nanadiovana ny tempolo sy nanoerany jiosy azy ary nakanesany tany andafin'ny Jordana. 4:20 dia nitangoronany jiosy izy ka nanontaniany hoe ambara-pahoviana no ampisalasalana ao anay. Raha ianao ny Kristy dia lazao marina aminay. Satria Jaune fa nilaza fa tsy izy ny Kristy. Ianao ve le Kristy zany e? Namaly Jesosy 5:20. Efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino anareo. Ny asa zay ataoko amin'ny anaran'ny raiky no manambara kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko ary zaho mahalala azy ary izy manaraka. Ianareo ozy izy Jesosy tsy isan'ny ondriko. Zany nampatonga ny apôstôly Paoly laza hoe ny tompo mahalala ny azy. Fa ireto jiosy ireto na Hebreo itsona azy na Jodaisme itsona azy na inona fivavahana itsona azy mampiasa ny teny Hebreo zany. Dia ireo ozy izy Jesosy tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Fa ny ondriko mihaino ny feoko ary zaho mahalala azy ary izy manaraka. Izy manaraka. 20 izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako. Iza no manome azy fiainana mandrakizay? Tsy ny lalàna mankalaza Pasika isa-taona. Tsy ny lalàna zay mbola iverina any amin'ny fivavahana Torah izay hitondra biby atao fanatitra isaky ny manota raha tia azo fitahiana dia mitondra biby atao fanatitra. Tsy izany fivavahana izany intsony no manome ny fiainana mandrakizay. Tsy izany fivavahana izany intsony no azahoana fiainana mandrakizay. Fa iza? Kristy. Azaho izy mahalala ny ondriko. Ina moa natonga ny Jesosy laza hoe mahalala ny ondriko? Fa tsy izany fivavahana izany no azahoana ny fiainana mandrakizay. Fa Kristy satria ireo olona zay nivoahan'ny Kristy, nivoahan'ny famonjena satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Ireo nandray azy sa tsy nandray azy? Tsy nandray azy, nandray mazava sa tsy nandray? Fa naleon'ireo ninona? Ny aizina. Kona ny verenana any. Dia ao na nazavan'ny Kristy azy, Jaune 10. Eo amin'ny Jaune 10 tsika ny 1. Nitorian'i Jesosy ny ampiandry ondry sy ny lazany ny tena no mpiandry tsara. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Ino moa ny dikan'izany hoe mananika ny fefy fa tsy miditra amin'ny vavahady zany? Reny le mitarika resaka ry ivelan'ny vavahady, le misitona ny olona ry ivelan'ny vavahady, le mandeha mamangy any amin'ny ivelan'ny vavahady any dia mandresy lahatra ny olona any hoe tena tanareo io teny io dia miady teny eo, dia miady teny eo dia milaza zavatra sy karazany eo dia any ivelany izy no misitona ny olona. Dia ireny ozy izy dia mpangalatra sinina
jiolahy fa zay miditra mivavahady no mpiandro ny ondry ary izy no vohan'ny mpiandro vavahady ary ny ondry miain'ny feony ary zay ondry tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny ary rehefa mamoaky ireo rehetra ireo izy dia melo azy ary ny ondry manaraka azy satria mahalala ny feony ary ny vahiny tsy arahany fandosirany satria tsy fantany feony zany fanoharany zany lazainy Jesosy taminy nefa tsy azony zay zavatra nolazainy taminy zany lazaina tamin'reto jiosy reto tsy azony zareo le izy fizy mieritreritra hoe izay mananika ny fefy ity izay tsy miditra mivavahady ity dia izay ny miantso ny ondronay ao anatiny ao fa izay ny tena izy fa mivoatao ianareo mivoatao ianareo fa tsy izy io vala ipetrahanareo io ity ny pirofo ity sy ty fa tsy izy io fa mivoatao ianareo mivoata amin'io vala io anareo mienono ny feonay dia andao anaraka anay fa mivoatao zay ny fiheveran'ny jiosy zany resaka resahan'ny Kristy zany hoe izahay ny taonan'ny olona mivoaka tao ny namanay eo ny ondrinay eo atsonay voaka tao fa mantra ao nareo maty ao nareo mijaly eo ianareo tsy tafavoaka ao fa mivoatao fa tsy izany Jesosy nareo zany fa tsy maintsy antsona amin'ny teny Hebreo tsy izany Jesosy nareo zany fa zay maty nilevina nitsangana arahany be sy ny maro ny Jesosy izy fa tsy zany nareo vitsivitsy olona vitsikely io ve dia very daholo ny olona rery dia nareo rery no vonjena fa mivoatao nareo fa tsy izy io tsy azony zany faranoarana zany Jaona 4:7 dia hoy indray Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izaho no vavahadin'ondry izy ny vavahady ozy izy izaho no vavahadin'ondry mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tonga talohako fa tsy niaino azy ny ondriko mpangalatra sy jiolahy zay tonga talohako mbola tsy teo Jesosy nefa teo ny fariseo sy ny mpanora dalàna efa teo ny Hebreo ny fivavahany Hebreo sy na Jodaisme etsona azy efa teo ary io no naromotra ny jiosy tamin'i Jesosy satria nylazainy Jesosy fampanina zalareo mpangalatra sy jiolahy zay tonga talohako kosa izy dia mpangalatra sy jiolahy dia zany nampitonga zareo any tany hoe lazao aminay marimarina tokoa raha ianao no izy izy no Kristy dia Jesosy hoe mpangalatra sy jiolahy zay tonga talohako dia mangalatra olona amin'ny voakan'Andriamanitra ao izy zany dia mahazo ve le mpangalatra rehefa mangalatra sa tsy mahazo mahazo nareo mpangalatra omby mahazo sa tsy mahazo misy mpangalatra alika kosa sa tsy misy misy mpangalatra saka kosa sa tsy misy very ny pisonay nanganarin'olona ny pisonay misy mpangalatra ary tato amin'ny apokalipsy fa be da be ny nangalariny zareo koa lasany sa tsy lasany nangalariny any dia lasany satria reny tonga tateo irinao izy tateo orina raha raisitsika amin'ny sarytsika zao l izy apokalipsy iny nandresy lahatra atsika tonga tato dia tonga ny mpangalatra rehefa avy eo milaza fa mivoatao amin'ny valan'ondro io nareo fa izy io sa tsy izy tsony tsy izy io dia mandefa resaka eny amin'ny sisiny ery ivelany vavahady sy ivelany vala izy tsy mitra mivavahady dia mandefa resaka mba hangalarana ny olona dia ahoana lazainy Jesosy azy toy izy angely izy Jaona 4:15 mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tonga talohako fa tsy niaino azy ny ondry izaho no vavahady raha izaho no idiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy voaka sady azo hoanina ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana izaho avy mba hananana ny fiainana sady hananany be dia be 12 ary ny pikarama satria tsy mpiandry na tompon'ondry izy koa raha mahita ny ambodia avy dia mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambodia misambotra ny ondry ka mampiaka azy mandositra izy satria pikarama ka tsy mitandrina ny ondry dia inoy tsara io dia ampitao amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao inoy tsara io teny soratra masina vakina tamintsika io dia ampiaro amin'izao averiko indray mpandely izy
andiny fasivy zao no vavady raha izao nidirany olona dia hovonjena izy ka hiditra sy voaka sady ahazo hanina izany vavady idirana ozy izy koa ny lazanao fa hoe raha tsy any mivavadiny jodaisma dia very ianao ao ny lazanao fa raha tsy any mivavady ny teny hebreo dia very ianao raha tsy tonona ny teny hebreo ny anaran'Andriamanitra sy Jesosy dia very ianao izy ve manao hoe any amin'ny fivavahana jodaisma na hebraika na anina no vavady idirana amin'ny fiainana mandrakizay izy ve manao hoe raha tsy tononona amin'ny anaran'ny hebreo ny anaran'Andriamanitra Jesosy dia very ianao fa hifanonana zany ny vavady zay le hoe ady teny lazainy Paoly fa izy ozy izy Jesosy ny vavady izaho no vavahady na israelianina ianao na gentlisy ianao izy ny vavady Kristy maty ny levona nitsangana araky niny mahay mipresize an'izay tsara koa ianao